Intelo nandalo nodinina sy nolanina tena nivony antenimera-pirenena. Ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity tao anatin'ny fiampitoam-piasana ny solombavambahoaka intelo misesy. Nandany tsy nisy nitsipaka ity tolo-dalàna ity avokoa raha tsy aivina ny solombavambahoaka tamin'ny fandiniana indro misesy. Ny tena nivony antenimerandolona kosa no nampikatso, tsy nandany azy nandritra ny fandalovany indro teny amin'ny lapany Anosikely. Androany raiky amby 20 Mey 2024 indray no niverina fa nitelony nodinina ka nolanindreo solombavambahoaka miisa 730. Tsy nisy nitsipaka ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity izay natolotry ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'Ambositra Andriamiaja Yves Georges. Tokantrano maro any ambanivohitra indrindra ny amin'ireo faritra mpamokatra azy manerana ny Madagasikara no mivelona amin'ny toaka gasy. Raha ho an'ny distrikany Marolambo manokana, toaka gasy manodidina ny 2 alina bidon 20 litatra isan-kerinandro no mivezivezy any an-toerana araka ny nambarany solombavambahoaka. Mbola enjehana sy voararany lalàna nefa ny fivarotana azy. Misedra olona sy mitaintaina vokatra zany ireo tanjam-pamokatra. Isan'ny olana iray anenjehana ireo mpisehatra sy antony tsy nandaniana azy ny mahakasika ny tsy fanarahana ireo fenitra araka ny lalàna takin ny famokarana sy fivarotana. No ireo anton-javatra ireo indrindra no nanaovana ity tolo-dalàna ity izay nitondrana fanavaozana. Tanjona ny fanalalahana sy fampanarahan-penitra ary fampanarahan-dalàna ity seha-piarina ity hitsinjovana ny tanjam-pamokatra ho afaka mamokatra sy hivarotra malalaka. Fa ihany koa ampidibola ho an'ny fanjakana sy ny komuna ary hitondra tombotsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fotony. Na izany aza, napetraka ireo fiapetra mifeny fanamboarana sy fivarotana azy isorohana ny baranany sy ny fioaram-pefy mety hitranga. Isan'ny fanavaozana voarakitra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny famerana ny tahan'ny alkôla ampiasaina ho 420 degré. Malalaka ny famokarana sy fivarotana raha latsaky ny 100 litatra. Tsy maintsy maka fahazahon-dalana ireo mpisehatra raha mihoatra ny 100 litatra ny toaka gasy fokariny. Mila maka fahazahon-dalana ihany koa ny mpamokatra raha andeha hivarotra ivelan'ny komuna na ny distrika namokarana azy. Ny komuna no mametraka sy manapa-kevitra amin'izay sazy ampiarina amin'ireo tsy manaraka ny fiapetra amin'ny famokarana sy fivarotana toaka gasy. Ataontsika hoe zava-baovao ety tolo-dalàna ty raha par rapport amin'ireo tolo-dalàna izay fanetin'ireo solombavambahoaka teo aloha dia ny fananana an'ilay antoka bebe kokoa mba tsy ho baranany amin'ny atao hoe fahalalahana iny zany dia zava-dehibe anankiray amin'ny sehatry ny toaka gasy. Dia napetraka ny fiapetrana ibalisy sy ireo critère maro samihafa vao afaka mamokatra sy mivarotra toaka gasy. Dia napetraka ny resaka traçabilité na ireo sirotian'ilay toaka gasy iny an-tsena izay manamora ny fikarohan'ireo ataontsika hoe mety isian'ny fandikan-dalàna. Nafana ny adevitra nandritra ny fandaniana ity tolo-dalàna ity teo anivon'ny antenimera-pirenena tamin'ity androany ity. Nisy ihany ny solombavambahoaka sasany nitsikera ilay tolo-dalàna antony ara-pahasalamana. Isan'ny nampiadevitra andreo solombavambahoaka ny andininy fa 930 izay milaza fa mampigadra iray volana hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina raha toa ka mamono olona ny akora nanamboarana ilay toaka gasy. Eo ihany koa ny andininy fa 730 izay manambara fa mampigadra 2 taona an-tranomaizina raha toa ka tsy manaraka ny fenitra takina ny fanamboarana izay toaka gasy izay. Saingy nisy ny maromaritra iraisana tamin'ireo andinin-dalàna na beresaka ireo. Tsy azo sakanana intsony ny fanamboarana toaka gasy fa ny fampanaran-dalàna azy no ilaina ho ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'ny Betafo. Sehatra iray mampirongatra ny kolikoly ny fandrarana ity resaka toaka gasy ity ka mila entitra ny fampanaran-dalàna isorohana ny fanararao tamin'ny pahefana. Maninona ny toaka vazaha tonga eto Madagasikara be dia be ary lafo vidy tsy sakanana. Zany hoe misy tombotsoa ambadika ny olona avy any ambadika any no mahatonga an'ity jerena atao tsy appliqué. Dia zay ny sotona ansaina hoe tapahana ilay lalàna nefa ny fampiarana tsy dia tena misy loatra naiza lalàna be dia be nefa lanina eto amin'ny assemblée talohany mandahana fa fampiarana ny tena olana. Zay ny antsoina ny fahefana mpanantanteraka indrindrindrindra amin'ny décret d'application satria tena iainan'ny vahoaka io na dia atao hoe kristianina zany tena tsy azo toerana tsony ary tsy azo tazona tsony fianaka ny toaka gasy amin'izao fotoana izao. Mbola andalo eo anivon'ny antemerandolona ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity ary miankina amin'ny fandaniana izy ireo azy no hitondrana azy eny anivon'ny ambaratonga pahefana mahefa toy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ihany koa ny mbola hiverenana izany indray ety amin'ny antenimera-pirenena.